Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ao anatin'izao fandarana mitondra hery izay anovozantsika ny hery avy amin'Andriamanitra izao. Alohan'ny anatanterantsika izany fandarana izany dia andehantsika iombom-bavaka. Andriamanitra ray tsara indrindra any an-danitro, feno fisaorana anao izahay ny amin'ny tombontsoa izay omenao anay, afaka hiaino ny teninao, afaka manovy hery avy aminao, ary indrindra mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao. Koa ankehitriny Tompo malalo dia tafio izany herinao izany izahay, ary ampitoero aminay ny fanahinao masina. Ny vavaka Jesosy io dia atononona amin'ny anaran-tsoanao rery ihany. Amen. Amin'ity andro voalohany ity dia manana loha hevitra isika manao hoe mitondra hery ny fanomezana omen'Andriamanitra. Mitondra hery ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia manan-karem-pahasoavana atolotra ao antsika tsirairay avy. Ary izany fanomezana izany dia tsy ary voatonona eto avokoa, fa ndeha hijery ampany amin'ireo fanomezan-dehibe avy amin'Andriamanitra isika. Ny filazantsarany Jaona toko 7, ny 5:40 izay hainy maro tsy anjery dia miresaka ny amin'ny fanomezana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra antsika. Dia tsy iza izany fa ny zanany lahatokana Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tonga nofo mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy. Ny fanomezana lehibe indrindra dia Jesosy Kristy. Tsy foto-kevitra na fampianarana na tari-dalana no omen'Andriamanitra antsika, fa ny tenany ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy tolotsaina, tsy vola maka-rena, tsy fahaiza-manao no omen'Andriamanitra antsika, fa ny tenany ao amin'i Jesosy Kristy. Ary izany no mahalehibe indrindra ity fanomezana ity dia Jesosy Kristy izany. Andeha vaky antsika io tenin'Andriamanitra io, na dia efa haitsika tsy anjery aza. Filazantsarany Jaona toko 7 ary ny 9:40. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny teny rehetra izay ho vakiana. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Sarobidy izany, araka ny voalaza hoe tsy fahalalana, tsy toerana, tsy fotoana, fa Andriamanitra no tonga eo anivontsika, ary anonan'ny Baiboly azy manao hoe Immanuel, na hoe amintsika Andriamanitra. Tsy manana zavatra lehibe mihoatra noho izany isika, dia Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy. Koa dia mampahery antsika rehetra izany, fa tsy niataka tamintsika Andriamanitra, na dia tao anatin'ny fahotana sy ny fahafatesana aza isika noho ny fanekena izay nataontsika tamin'ilay ratsy dia ny devoly. Nanaiky ho aza n'io devoly io isika, kanefa tian'Andriamanitra tsika niala ao amin'izany fitotonganana lehibe etraketraky ny Satana sy ny fahotana izany, ka dia Jesosy no nomeny ho antsika. Ankoatra ity fanambarana ity dia manome zavatra betsaka ho antsika Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Andeha hijery fanomezana hafa izay raisintsika ao amin'i Jesosy isika, araka ny fanambarana ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 1, ny 9:40-7:20. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana.
fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny fahasoavana zany hoe reo hery, reo fitahiany lanitra, reo zavatra tsy azontsika raisina dia nomena atsika maimaim-poana amin'i Jesosy. Fahasoavana, anampy fahasoavana no omen'Andriamanitra atsika ao amin'i Jesosy Kristy. Ao ny fampihevanana, ao ny fanamarinana, ao ny famelan-keloka, ao reo zavatra maro. Ary dia tsy ary voatanisa moa izany, fa raha tamin'ny andro famoronana fotsiny dia namorona ny mazava Andriamanitra. Ohatrinona moa ny vidin-jiro izay lany, ohatrinona moa ny vola izay lany amin'ny famokarana herinaratra na fahazavana. Betsaka izany, kanefa dia Andriamanitra dia manome fahazavana maimaim-poana ho atsika amin'ny alalan'ny masoandro rehefa atoandro ny andro, ary ny volana makitana rehefa alina ny andro. Tsy takatry ny saina izany fanomezan'Andriamanitra izany. Ary ireo fanomezana rehetra ireo dia miasa ho amin'ny famonjena antsika ny antony. Omena atsika ireo fanomezana ireo mba hitarika atsika ho eo aminy, azahoantsika miaina araka ny fombany sy ny fanaony. Ary dia izany no mahatonga ity lohahevitra ity hoe mitondra hery ny fanomezan'Andriamanitra. Ny fanomezan'Andriamanitra dia fahasoavana nampy fahasoavana. Ny fanomezan'Andriamanitra dia fahamarinana sy fahasoavana. Ny lalàna hoy izy dia tonga tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana kosa sy ny fahamarinana dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Koa tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana ny fanomezana. Tahaka ny olona anankiray miatrika tsingerin-taona dia misy olona anankiray mitondra fanomezana ho azy, dia vao mainka miboboka ao aminy ny hery hiatrehana no avy, satria mahazo izany fanomezana izany. Dia tahaka izany koa isika sy ianao, omen'Andriamanitra atsika ny hery noho ny fanomezany maro samihafa izay apetrany ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fanomezana manaraka indray izay omen'Andriamanitra atsika rehefa niakatra any an-tany Jesosy Kristy dia ny fanahy masina. Ary Jesosy tenany mihitsiny no milaza izany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:9 manao hoe fa hahazo hery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, ka dia ho tonga mpianatra anareo, hijoro vavolombelona ho ahy anareo eto Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ny fanomezana lehibe azon'ny lanitra omena atsika dia io fanomezany ny fanahy masina ho an'ny sambatan'olona io. Ary dia io fanahy masina io no mikarakara, no mamolavola toetra ahatonga atsika hanana ny fomban'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra. Araka ny filazantsara ny Lioka dia mampirisy atsika izy hoe aoka tsika angataka ny fanahy masina, fa Andriamanitra dia mihoatra noho ny ray, mahalala anome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Ary dia ny ray dia tsy hanome menarana raha mangataka atody ny zanany, ary Andriamanitra dia mihoatra noho ny ray hanome atsika izany fanahy izany. Ny fanomezana hafa ihany koa izay horesahantsika dia izay voasoratra ao amin'ny Koritianina, ny bokin'ny Koritianina voalohany 3 dia ny andininy fa Koritianina voalohany 3:7 fa avy aminy Jesosy Kristy zany no nanavana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena, fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho atsika. Misy toetra efatra izay fanomezana koa avy amin'Andriamanitra ho atsika ao amin'i Jesosy, dia ny fahamarinana, ny fahamasinana, ny fanavotana ary fahendrena. Tsy manana fahendrena isika
ary ny fahendreny lanitra mihitsy no atsofoka Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fanomezana an' Jesosy dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika ary mitovy tokony isika no ny asan'ny fanamasina izay omena ary eto dia fahamasinana. Zany hoe raha kofan'Andriamanitra ny fahamendrehany isika, omen'Andriamanitra atsika ny taridalan'ny fandresena ny fahotana satria ny fahamasinana no mahazo laka. Ny bokin'ny Jakoba toko voalohany dia iresahana ihany koa ity fanomezana manan-danja ity avy amin'i Jesosy. Andevaka itsika ny fanomezana ataon'Andriamanitra. Ny 15, fa raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatra ary dia omena azy izany. Ny toetra an'Andriamanitra dia voasongadina eto anankiroa ihany aloha ny resahantsika eto. Voalohany dia hoe manome malalaka, zany hoe malala-tanana ho amin'ny fanomezan'Andriamanitra ary dia ndraindray aza an'ireny fiara ireny dia ampitondray ny olona hoe valim-bavaka. Manome izany valim-bavaka izany Andriamanitra ary fahalalahana avy amin'Andriamanitra no andraisantsika ny fiainana, fa izy no manome atsika aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Hoy ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7 ny 14 ka hatramin'ny 17 miresaka izany fanomezana ny fofinaina, ny aina, ny hetsika sy ny fietsehana rehetra dia fahasoavana sy hery avy amin'Andriamanitra. Ny amaranantsika azy dia ny 17 amin'ny Jakoba toko voalohany ny 17. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rain'ny fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aloko ny fiodinana. Andriamanitra dia manome fanomezana lehibe sy tanteraka. Fanomezana lehibe sy tanteraka no omen'Andriamanitra atsika ary izany dia tsy misy fanamboarana avy amintsika intsony fa tanteraka sy tonga lafatra. Engane izany fanomezan'Andriamanitra izany ho raisy ny tsirairay avy ary hatonga ny tsirairay avy ho tonga eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ho tahenana izany teny izany. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra no ny fanomezana lehibe izay omenao anay dia Jesosy Kristy, ilay fiainana sy famonjena, fahamarinana sy fahasoavana ho anay. Aoka izahay andray am-po ary andray izany hoentinay mandray hery ary hahatonga anay eo anatrehanao ka amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra dia ho tsapanay fa eo aminao izahay Andriamanitra ary ianao aty aminay. Izany vavaka izany dia isaorana ianao sy ankasitrahana ianao ihany koa ny amin'ny fanomezana ny fanamasina izay mitari-dalana anay ho amin'ny marina rehetra. Aoka tompo malalo hahatsiaro isaotranao izahay ny amin'izany fanomezana rehetra izany. Tononona amin'ny ara-tsoan'i Jesosy ny vavaka. Amen.